tsy ianao mametraka fanontaniana fa kambavana nataonay taminao koa anie mbola misy manjavozavo ny valiteninao ka zay ny antony amerenantsika azy. Eny ariko voamarika fa miazakazaka tany amin'ny dokotera ianao raha vao nalala ny toerana misy azy. Inona ny antony nakanisanao tany? Momba ny docteur Félix aloha efa tena ela nikarohako azy fa tsy fantatro mihitsy hoe aiza eto an-tanàna. Fa ny nikaroka ny pirofo anamelohana ny vero izay fantatro fa namono ny Simon vadiny, izay ny antony liako tany. Dia azonao zany izay nitadiavinao tany sa tsy? Ka eo mihitsy ny olana satria efa voatampona ny vavany. Efa reo mory zareo dia izaho manampy anazy ko izahoana ny andrasana. Dia miala tsiny kifa le izy moa izany resaka tsy mifankahazo. Tsy maninona ka. Fanazana zany aleo aloha asitsika présentation kely. Ny ato andriam-bavilanitra miaro vola vadiny Ratsiory Atsoatsy. Izy ndray ranabavy tika. Tsy miady zany izay ka sady zany aky. Ie, fa ny naly mety tsara velatsiny tsy tiako. Efa enkao manko reny tantaranareo sy tolotry reny. Sady raha masony sarano nataondry. Zany zany dinika antsika aketo. Sady izy koa tia fantatra fa misy manana problème aminao sy Tsiory. Za manko tsy malala hoe inona ny tena fifandraisanareo. Raha momba ny tolotry alongany kiniako mihitsy nagnafe ananjy. Fantanareo tsara ngamba fitaka nataony ana. Fina koa mbola ataony reto aty. Manome voninahitra aloha e. Ohatrany adala. Fangatsy nanaraka amin'ny monsieur Rafidy. Asa, mieritreritra mbola hitana azy aty angamba. Na reo koa. Zay ve dia hitangina soavaly maty? Ny raha miaro vola aky izay ifampiresaka amin'ny madama. Dia isolelaka. Dia verina fa dondrona ary ve olo iny olo iny. Tsy raha tsy fantany ny ataonareo ko. Nangano akory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa anao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amin'ny fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale koa fankaratsiagna taon'olo atao karaha Afera maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate koa fankaratsiagna taon'olo atao karaha Afera maty tsisy tohiny tsisy tohiny atsika koa mifampatohy fiarahatsika angatsy tonga ny taminao taratasy naleny tamina. Ny vava nataonao tamiko teo ambaravarako teo tam'le tamin'ny andriny averina azafady. Narako fonga. Azafady alongany aoka aloha zava tsara. Fa zany victime. Raha tsy nagnano an'iregny za tsy niova mihitsy izy. Dia raha mbola hiaro anazy amin'ny adalagnany ianao dia tiano raisina. Marina ihany aky izany Voilà. Fa i Tsiory tsy mitovy amin'ny tolotra. Sao dia mifahatsora ny ararotin-dry. Ny tadiavako anany zany tena reo fantatra. Izay mihitsy ny andrasako.
mbola vao avy taminao sarano nafantarako any tsiory. Fa za amin'ny ahoana moa fa inona nidirako amin'izany? Après an'igny problématika igny zay niafara tamin'ny famononao anahy dia hitolotra siriela ny andrana tamin'ny hôpitaly. Ao alongany zay. J'ai dia toy izy. Fantanareo tsara angamba toetra nitolotra. Tonga dia nizakaiko io satria iriela raha vaviko. Dia inona ny idiran-tsory amin'izany? Saika atao nitolotra intermédiaire tsiory entre anazy sy iriela. Mbola tsy tonga tan-trano tonga dia nataoko rokalika. Dia ifogna aminazy zany tadiavako anazy. Dia inona moa zany tsy namelanao anazy niditra tany mba ahafantarana izay tany anatin'ny sainy? Tsiory efa manambady mbola presihinao. Iriela ny angaka zaza. Fa vatana anazy foagna maventy be igny. Ok, merci Akia. Atsika viavy ny angara tsy mafimafy loa dia ataon'ny lehilahy mahita faisana mihitsiny. Dia tsy mandalindalo any aminareo tsy ny tsiory. Hitady ny iriela? Après zay vava nataoko anazy zay longany tsy andalako ao mihitsiny izy. Fa ahoana? Sécurité amin'ny monsieur Rafid ireo hitady anao. Hey! Lainga ny kamony zany. Ohatray, fa tsy nareo ihany no irakirany tamin'ireny fanakorontanana rehetra nataon'ireny? Fa efa nisaraka tompoko. Tamin'ny ora tonga saina. Ratsy aloha. Tsy ory nga aky mbola iverina sa tsy iverina intsony? Ohatrany tsy niteny izy Ay, ty misy correction atao avereny saisisena. Ok. Dia ahoana amin'izay ny ianareo? Ka tsy zany madama fa ao tenelo lesy Ndao mandroso amin'ny braoka aloha ary. Saotra tompoko. Raikitra ty. Ah, Lita. Efa ça va? Ary ina zany zavatra ataonareo zany? Iza zao ty? Miaro vola? Ary iza Madame Vera? Ary iza ty zoko be sofina be ty? Zary teny sarinao? Zary zoko teneninao zany? Iza? Tsiory? Efa ela be nga ialany teo? Efa ela zao teto nandreonao teto? Ohatra mba tsy tiako mihitsy ireny gesta nataonao teo ireny. Fa inona indray zany? Na tsy kesanao ny aranjanona teto, na tsy kesanao ny aranvoaka, ianao ohatra manao kilalao maloto? Ka zay anay no mikomandy fa tsy ianao e? Fasy miaro vola sy tia ka reny ry Sara. Tsy kesanao juste organisatera fotsiny. Ny valitenina rehefa hita be mihitsy hoe resaka efa vita tany ambadimbadika tany. Dia zany indray zany mazotsiny? Zanga ny janona teo? Ka tsy maintsy hoe efa nampiombana anazy ianao e? Dia tokony ianao zany no nidemerdananao izay nahatongavany teo. Miaro vola nazy ny rebirebena amin'izany fa tsy za mihitsy. Fa nanakin' lefitra ihany iaho ny le havatsika.
Ny antsorony efa mazava. Ianao mbola tsy afaka. Taraiky. Ohatray le. Nyvakiana fotsiny teo ny laingabe anao e. Tsy ory foana na ianao ny alana bala. Nefa na ianao mihitsy ny avahita hoe maivan-doha. Tsisy ilana azy. Fa tena tsisy zavatra azoko mihitsy nezany zavatra resahanao zany. Iry elako izy andray. Rehefa tsy nahita irika tany amina resaka tia ka zany dia iry ela indray natao sujet. Aza mila vanina ka. Azafady aloha. Tsy nisy nisikotra ny tika teo na kely ohatry ny silako ary. Fa tonga dia izy no nilaza ny tsy nanontaniana. Aza dia mirediredy fa tsy. Zay sirela nga ray violon. Tamin'ny andro ny tika tena amin'ny hôpitaly ireny zany. Iza no nikarakara anazy teny kay? Fa tsy zay ihany moa no mijinjany zena fafinao any ambadimbadika any. Dia iry ela nitazatazana fotsiny izy. Ay ve zany. Zaza tany a nankahalainy iry ela. Lasainy fa zany namono ny tika. Dia ny raha tsy ora mitrapihavanana. Inona moa problème amin'izany? Totra izany manko le henoko. Atao mpitondra teny mifankatia hono izy. Zay mihitsy le terme. Mpitondra teny mifankatia. Zary saraza ilana vanina isan'andro eo rehefa te hisaraka amiko. Any amin'ny violon aza mbola mahafinaritra kokoa noho ny ato an-trano ato. Dia ndana mivelana violon. Tsofoko rano tsara mihitsy ianao. Angalako ranovoasana ianao mopera. Ndana. Araveriko fatany amin'ny atelier nge ela e. Ary iny izany ataonareo izany? Milalao zay sy lita e. Sahoana lita? Fa izy kosa lefa mba nisy fiovana? Fa mba efa misy zavatra niteneny azonao ve? Fa anao ve tsy mieritreritra hoe un jour any izy mbola hiteny tsara? Tsy haiko. Ary avy taiza indrito? Avy any amin'ity ka. Tsy napoziko mihitsy koa ny toe-tsainy sipy iny a. Fa maninona? Niveriko hoe fa avaloka i namana. Ndao antsika hitre. Mandrehaka ihany fiainana atsika. Ka andry koa tsy mba mipetraka an-trano mihitsy. Ka tadiavinao hijanona an-trano kato foana zany zaho. Dokotera mihitsy ary nizaka fa mila mitsangatsangana za amin'izay tsy sarotiny fiterahana. Dia ahoana nefa? Tsisy problème an-tany? Problème dia problème fognany. Fa ny solution tegna important. Amin'izao ary nivatra amin'ny tsy nieritrereto farany. Imagine hoe za zao lasa miara-miny miaro vola. Karaha gaga anao. Aiza koa ny impossible an'izany? À l'instant même. Merci lesy tamin'ilay fanapa-kevitra. Tsy napoziko mihitsy. Zavatra tsy azo lavina reo. Fangato sisaponao? Juste mba mivazovazo fotsiny. Gaga mankoko. Zany manao izay mahafinaritra andry foana. Na dia sarotra ary indraindray. Eno a chérie, tsapako izany. Fa zao aloha mbola tsy mijanona telo zany androany. Fa roviana indray amin'ny herinandro. Sa amin'ny herintaona? Sisy tany androany fotsiny ka. Tsy maninona ka. Rehefa eto akaiky fotsiny elahy dia efa mahasambatra anazy zany.
ahoana marina ao zany ny asako. Si olo efa patron io koa ve dia mbola hiasa foana? Miaro vola. Raha mba mety dia zasiana resaka an'izany mihitsy aloha. Ok ary fa sao mahanga ao fonao. Zakeo ndraika fa photoshop jerety. Karaha kambagna e. Mba ianao dikany kambagna zany. Ikambanana raha jiaby. Dia inona moa ny idirako amin'izany? Anao karaha miavokavo. Anao zao tokony hisaotra anahy. Inona no tokony hisaorako andry amin'izany? Averinao fa tsy nanahirina moa nanamboatra saigny miaro vola hoe tsy miaraka anareo stiory. Izay olona mieritreritra an'izany sy mihaino ny vavandry no adala. Dia anao zany mahasahy mizaka fa tsara ny koragna mangingina anareo roa. Mamafara zao mihitsy arao amin'ny vavolombelona. Ny anay tsisy resaka hafa e. Fagnaratsiana anahy foana zany. Ino ary nampalelo anao raha azoko tsiory. Sarom-piaro. Fanararaotana ataondry aminy tsy tiako. Dia magnino? Ino problème anao amin'izany? Aleoko tsy miteny intsony. Piako maso kely fotsiny miaro vola dia sahirana anao. Zanga moatra andry. Tsy manatsaina fa tsy izay hisalovana ny anjaran'ny hafa foana. Eno aie. Fa mila mitandrina anao fa za zao nahazo ordre miambina anareo. Moindre geste kely foana. Hoe ahoana? Efa mitovy zao ela sy tolotra. Tsy tokony manaiky rebirebe intsony ela. Amin'ilay hoe resaka asa? Ty ela asay manao sitrapony tiako dia avy eo midika izy. Efa saika ratsy ny saiko tamin'ilay ela sirely igny. So ihany ary tia kafa nanazava amin'ny marina. Ka tsy haiko ilay izay nitadiavana ka tamin'iny? Ifona aminao ny fa ianao indray no nitezerany tamin'ilay ianao niaro an-tolotra iny. Dia azafady chérie tamin'ilay asa rotam-piaro. Ianao ihany ny zavatra mahasarotiny anahy. So aloha zavatra angatako amindria. Manana fahatokisana anakafo fotsiny. Izay ny zava-dehibe. Any? Oui chérie. Fa hono a mon père. Fa inonao mariny Mario. Kôtiny fianakaviana ihany izy ka. Mino aho zany fa tsy mifanafiny nareo menaka. Namina moa. Matoa ianao mihizaka manampy azy amin'izay zavatra titiaviny misy antony lehibe eo. Eny e. Fa efa mifankahitaka amin'ny nareo. Tena efa nitotototo mihitsy aho. Dia afa-po tamin'izay zavatra nitadiavanao azy ianao. Fa tadidio fa izay zavatra teneniko ihany tsy maintsy ianao any aminy. Ka tsy momba ny dokotera Felix Satsony angay ny tadiavako azy. Ohatra e. Fa tsy za moa io mampiasa sainanao io. Tena mifona aminao aloha mon père. Tena tsy azoko mihitsy tianao ty mamafara. Fa tsy takona fenina tsony izy ty. Fa aleo dia hotsorona aminao. Fa misy inona? Fantatrao ve fa tsy mino ny fahafatesany Simon izy. Ka zany mihitsy inge ny olana hatramin'izay niverena teto tanàn'izay e. Azany natonga azy nitady ny dokotera Felix. Ka marina ihany le ahany zany. Nahita azy nga ianao? Ka. Zay matsy mbola fanontaniana mipilaka hatramin'izao hoe aiza izy. Ary adevitra efa napilaka hatramin'ny eny zany. Manimba programa korangaro mam'izany. Fa misy inona? Ka izy ny tsy afaka makany amin'ny opera dia sandry any rany.
Zao ka zany anereny anay eoko tsisy akana filinina mihitsy. ka mety hoe zavatra maika be koa ny zany. Inona koa maika eo fa izy zao kamo any mopera dia tsy te handisy fanantenana anazy. Ndao ndre teraka zany problème sady za koa mbola tsy afaka mijanona ela eto. Fa mbola iverina any am-piasana ve? Andro efa mifiry le zao. Ka za mbola andala any an-tranoko anomana an'ilay tokantrano kelitsika. Dia rehefa any any lahy dia to dia hoety daholo ny akanjo rehetrarehetra amin'izay tsy mifesifesy. Maika izy eo vao teo ny resaka an'izany. Ka hitan-ketaniko. Tsy hamalainona amin'izany aloka fa ny tena marina izy kely manome fanampiana anay. Ahoana tsara hoe mama Afara dia nandainga taminay ianao zany. Ka tsy ambaratelonay menada zany fa tsy maintsy vaky ihany le izy no efa tonga tampoka le vola fanampiana io. Dia tena azonao antoka fa avaina amin'ny marina io. Izahay ihany no mahafantatra an'izany fa noho ny efa fantatra hoe maty izy dia tapaka tampoka le fanampiana. Tadidiko mihitsy ianao le tokony tarena ty tampiny. Fantatro koa zao avao tena resy lahatra fa mbola any izy ka. Dia inona ny eritreritranao? Zay somary eo zao samy sahirana hiresaka mivady aman-janany ka sao dia mba mety vitanao aloha. Ka ny vadiny misy ake rehefa nilaza tamiko fa maty izy ary nalevina. Iza mahita raha olona matory ny lazainy fa maty mety mivoaka mivelona ao am-pasanao indray izy raha izany. Oka rery mama Afara. Azy imezanao fa mba dinidinio tsara aloha zany teniko zany. Ny olona manao ny tsara mako mety andresan'ny fahafatesana koa. Orsefa zao ihany le mahatonga ny olonao fitsaram-bahoaka. Aizako ny madinika foana ny victime. Mangina raha anao fa za mitabataba ô. Ka tsy rariny ka. Andriamanitra ary ve tsy ho gaga hoe aiza ihany ty fahamarinana katsahany ety ambony tany ety. Fa miredinediny ianao sefa. Fa inona ny problème anao? Zao ko. Dia lazao fa mbola mahay vava ihany ny antony. Efa ninonao sy niraisina tsoratra daholo ny valy teninao tompoko. Fa inona ihany mbola tsy azo lamy zavatra nazavaiko teo ary. Ianao ihany ny tolo tena. Orangaty a. Fa ngatsy hoe ady hatramin'ny farany ianao mba hanerena azy. Renona atao hoe sary teniko. Vary teny mahitsy sy tsotra ary mazava ny tatianay fatsika sarisary. Olon-dehibe ianao. Mahafantatra tsara fa tsy kilalao ty raharaha ty. Dia ahoana? Idinareo atao zany. Afaka miaro tena ianao rehefa any amin'ny fitsarana. Maninona? Ramsea, efa mazava ny porofeta-pailatananay. Ampiakarina amin'izay ny raharaha. Allô? Mon père? Bonjour. Ela? Salamasary nareo mianaka. Manahoana ny asa? Mon père koa. Ohatra ny reny tsy maheno vaovao reny. Mbola tsy nandalo nga Mario? Tety mihitsy izy ka. Manahirana amin'ny fiainany. Fa mba misy resaka tiako atao aminao. Hoe ahoana? Tsy vita telefona angamba fa tena miontsika mianaka. Zao ve? Raha tsy mampaninona anao. Za io zao tena sur rendez-vous mihitsy.
dia ahoana re zany? Ary mety vera ohatra ka miaro vola ny alefako any aminao dia ampitaina aminy afatra. Malalaka nga izy? Miaro vola vera mopera tsy ho alalaka foana. Izay toerana misy azy fotsiny izao mbola tsy fantatro. Zahay ny olana kely fa naizako aza nge mba te ahita azy. Zany. Mba marina ma fa tsy amam-bolana mihitsy izay miaraka tsy mifankahita. Aleo ara fa atsoko izy dia alefako any aminao e. Ay, dia misotro indrindra re. Eny re, misaotra betsaka mopera, mazotoa? Tena sura ve fa no miaro vola ny antony anatsono anaka ty? Miala tsiny aloha fa miaro vola lasa tampoka. Fa lasa izy? Nisy nandrako azo maika. Dia inona fotsiny zany ny ataoko aty? Mba mijery ny tokantranoko. Vera. Ina zao malasa sainanao eo e? So tsy tokony nakaty aloha zahay. Ianao koa? Ka rehefa tsy eo moa zany miaro vola inona ny antony andehanako aty? Zany izy manahirana anahy io e. Mystère moa le filazanao azy zay. Ie, mystère. Dia foany manomboka izao zany eritreritra izany. Ary mbola misy fanontaniana mbola tsy voavalinao anie. Ho inona ohatra? Le fotoana ialanao atyko. So dia mbola mamadika anao indray ve? Tsy haiko. Mbola tsy voavaliko aloha zany zao, Vera. Fa nga moa tsy hitady marina motivation anao? Anisany aloha zany. Dia ahoana anaka? Ina vaovao anao? Zao faly mahita mopera zao. Tena ela mihitsy zay a. Ny fotoana ny aingam-pandeha, zara efa hanambady. Moka kosa retsy. Fa nga mbola tsy niteneny mama taminao? Tsy nisy fotoana ny fampiresahana eky, izy koa mbola tao anatin'ireny fahasahiranana be ireny. Dia zany zany ny antony nampanirana anahy ity? Ie, sady mba mifankahita tavako retsy a. Dia ahoana fahita mopera anahy? Efa tovavy lehibe a. Tena tsaroko mihitsy sy montoranao teto. Dre, zavatra efa lasa zany. Ka ianao anambady io moa zany zao tsy mba manana lelo azy? Malahelo fa tsy afa manoatra e. Fa mihitsy masy raha mbola teo izy a. Manina mopera? Sady mitsodrano no mitantana anao. Matsiaro anazy zao izy amin'izany teninao zany. Fa raha mijery anareo mianaka marina dia ohatrany tsy mahita fahabangana mihitsy eo amin'ny fiainanareo. Zany ve? Nefa naiza misy anazy dia atao-pony foana izy. Eny e, na izany na tsy izany ary ny olona mahamihiditra tao anatin'ny fiarahamonina ohatran'ireny tsy tokony ho faty. Mbola tsy navaly ny etaetanao zany ireny nataondra fidy ireny. Sa mbola tsy afa-po? Raha itenanao fotsiny zany za hoe mbola ampahany fotsiny ireny dia ahoana? Dia fenoko. Ianao nge tsy matoky mihitsy e. Aoka kosa Vera. Marina zaniko. Izay zavatra nangatahako taminao dia misy tsinony kely foana. Ho inona ohatra? Ireny tenin'ny fanomezana be da be ireny. Za tena mila anao dia tiako hiveriny ireny fampitokisantsika ireny. Vera, mahazo matoky ianao fa tsy hamerina ireny horaira vitako taloha ireny intsony. Zay? Zay mihitsy ilay valy teny tena tadiaviko. Dia matoky anahy ianao.
Entra aloha e. Aray izy. Gatsa. Dia ahoana? Ngano tsy afaka miandry azy e. Nareo koa tia ranga ohatra nireny vahiny reny. Fa hono a. Aiza ho aiza zao ny momba anareo roa kely reto. Izay sisa ny tiany mamany Irela teneny. Nareo sy tia kako. Tsy efa mba mandrikitsa ve izay ny resaka e. Fa inona ny teneny taminao? Karak'ireny efa hita amin'ny masoko reny ka. Za ve tsy halala ny setroka sy ny tomany. Tsy ory tia koa le retitra. Ay ve zany teny mamany Irela teneniny. Ndry, fa hoana indray? Fa tsy araka n'le nieritreretiko mihitsy E, fitiavana le kelikitra ataoko ilalao a. Zany mihitsy zany zao no andrarako ny zanako tsy ho mendimendy amin'ny raha mangy io. Ka ny tena marina, diso hevitra anao mamany Irela. Maninona? Zany efa manana fiancé. Le bobo atangeny ty. Androso? Manao sa? Petrapetra. Misy isomo? Fa hono zao? Inona mahakakasy? Ka tsy nampoiziko. Sao dia diso zany. Isaky miresaka ary tsika dia hoe ny ahianao momba azy foana ny teneninako. Mareo, aza vao aminy aloha ny resakintsika teny amin'ny hopitaly. Izy naniraka ny arety tantarana. Maninona? Marina izany. Dia tsy niteneninao amiko akory? Dia izy no migadra voalohany raha nijanona teny satria mora ny anendrikendrehana azy. Ka na izay koa raha tsy nalala dia lasa nanenjika azy. Hitako ianao no miezaka miaro azy foana. Izy kosa ny teny tamiko fa tsisy ahina intsony fahasalamana izy dokotera. Izany hoe tonga anaty ny janona nanadiady an'ireny olo ireny hatramin'izay. Fa tsy possible mihitsy ny hahafaty azy. Ay ve za mihitsy zany ny tena nanafena anareo. Madame Vera. Madame Vera. Avelao andefa tsy maninona. Ary mpamitaka zanak'olona kay tena. Oka aloha ry mamany Irela. Hitako. Mety tombana ihany zany le fanahiko anareo sy Irela taloha reny. Tsy haiko aloha izay niteneny tika taminareo tany fa izy anie malala olona miaraka aminakay. Zany ve? Ze lasa mpinamana mihitsy ary amin'izao. Inona hoe ry ty? Zany ny marina. Tena mandalitra tato fotsiny zany kalatonak iny. Tsy haiko aloha izay mifampiresanareo fa resaka an'iziny koa indray tsy azo itokisana mihitsy. Saika hamandrika anao zany ny tetiny. Tena mbola tsy azoko mihitsy aloha izay ao an-tsainy. Zany antony tadiavako azy. Ka tonga dia intsura mitady isarigaika. Tonantonana. Za kosa aloha tsy afaka anadiso anazy raha tsy haiko hoe iny zavatra tena tiana tongapany. Zay mahavoanareo ankizy ankehitriny to. Tsisy zavatra mazava fa tonga dia entaketany fotsiny dia miritana. Eny ary aloha, aloha somary angatadalana kely. Dia tsy andry azy zany? Aloha manaraka. Eny ariko. Zay ataonao. Ndeha ary za tsisy. Misaotra napetrany. Misy isomo. Oui. Efa zany tady foana zany ianao hatramin'izay. Mba sekreana telo mianako izao. Ianao angamba nahatsapa fa tena sahirana mihitsy ireny vady aman-janako ireny tamin'ireny resaka rehetra momba ireny. Tena tsy afenoko anao aloha fa nisy fotoana fandipitra mihitsy izay sy Madame Vera tamin'ny tsy fahafantarako. Ka tsy mbola
fantatra koa ny tena marina. Eo fantatra zao izany eo ambadika lefa fikasana mona maka misy rafidy ary antenaina fa efa azo sazy zay tandrify azy izy. Mario, dia navita madika avy rafidy. Ka fikasana ny hitantana ny orinasa io ray manontolo mihitsy e mba ahazoana an'io. Zay foana ny soketena madame Vera hatramin'izay fa raha sy teto angamba dia asa fotsiny. Efa henoko ihany ny mbazy fa mbola anaty ady lalina bebe kokoa. Ny amin'iny manaraka ny tirara ty hatramin'ny farany fa tsy hanina fotsiny amin'ny zava-misy. Tsy azoko. Mety tsy ho tapitreo io. Avy andria vato e. Ie. Fa inona foana ho mahatonga andry ty mivoaka lavy ty? Mama problème ko za mamoa. Dia nahita vahaolana sa tsisy afa-tsy mamandrika zanak'olona? Aha. Zary ty ka zay mba izy varotana sakabe aloha. Ino me raha mahazoanareo ty? Ka ny ataondry mihitsy ny matsiravina. Sao dia fa nizakazaka ratakany koa iry ela. Aza ampidirindry kely amin'izany ny zanako. Ka tsy ako moko ny ino raha mampanahirana anareo e? Ny ataondry mihitsy ny manahirana. Aiza ve ka olona efa manambady no ilingilingina? Itsory io? Aiza indray? Zovy ny zakan'izany. Izy mihitsy ny tonga tato ny tady andry. Dia mila fanazavana amin'ry hono. Ay fe. Olona tsy mana-tsena izay hiaraka amin'ry kory ve le boy? Dia za fotsiny ny hafabaraka porosindry. Za koa ary mba voafitaka ke. Raha tsy nitrotro tamin'ny fiancény takany za, tsy nafantatra ninino. Aza mandaingeo Izy mihitsy nilaza hoe mpinamana ononareo ary fantatry indri ny fiarahany. Mamoa. Raha fantako marao zany dia mbola andany fotoana aminazy zao, mba logika zany. Tsy raharahako zany. Za koa tsy miompy vehivavy molamola fatotra ndry. Tena malatsy ny Vera. Na niteny azy ianao hoe secret tadio fa tsika efa mifammetoky. Moramora aloha sady ny Simon itsika. Tsy rarahako. Tovy ihany nareo. Ino kisany hoe tokony mba comprendre anana dia kely ary. Sarotra be ny situation misy anahy. Sarotra ahoana? Ahoana moa andeha ivadiako aminazy? Tsy fantatra mihitsy mifetraka an'izany. Na tsika natao enquête reny ara. Ngamo zany misy diran'ny Simon e. Mifandray daholo ny raha rehetra ary Mario Zay no nahatonga antsika lesaka hanao confrontation. Ka ianao mihitsy ny tena tsy atokisana. Ohatrany hoe amandrika zany nareo. Ianao mihitsy moa zany. Aiza kosa e. Raha ny insista tany amin'ny polisy ianao ny fahavelomany dia tsy afaka. Fa ahoana moa? Za ty asiany manafina azy. Nareo ka mifanaraka any ambadika any. Mety zany aminao. Vera. Sisy afa-tsy ny fiarovako anao. Sy anakendako an'i Simon zany nataoko. Fa za ve dia vitan'izany? Eny e, mitovy ihany koa ny antsika sy anao. Iza koa mitovy aminao? Raha ohatra ny teneninao anahy moa hatramin'izay hoe tady foana Simon. Ngamba nisy problème rehetrarehetra zao. Tsy noazavainy taminao nga ny anton'izao fanapahan-keviny izao. Ka zany izy teneniko anao zany. Nisy avorovona roa mbaka ny rafidy hatramin'ny fahafatesana Dr Félix. Ngamba nisy za rehetrarehetra zany e. Raha teneninao anahy tsy dia melo. Tokony comprendre anahy ianao. Izy daholo mibaiko anahy fa tsy zany manao izay tiako atao akory.
mitovy ange situation karaha zany. Angel. Irela ariny zanako hitandre tsara ny nanaovako azy. Fa inona ary te mampifoko an'ireo ohatran'io? Ka lainga indray ve zany ary? Amony tena angamba ny afarako. Za mety aladala ho aho. Raha misy olona diso fanantenana dia izaho voalongany. Nefa karaha izany ndraiky nijery menakavy. Aza be ranomaso aho fa mandreraka. Ka mampalahelo anahy fiainako. Zany e zaka fijaliana aminazy ty fa tsy nareo. Eny e, tsy hiteny intsony aho zany manomboka eto. Dia andry sisa mitondra ny fiaina andry. Dia mbola agnadiso anahy foana zay ianao. Efa mazava amindry tsara angamba ny teniko teo. Tsy hiteny intsony aho. Rehefa samy mitondra ny fiainana. Zay efa miala tsiny raha ohatra na erihery kely ny fiteniko teo. Fina koa ny ataon'io aty? Fa inona makizitina andria avany e? Ka tsy mila an'io mijanona ato aho. Papa andrino mitady azy. Raha izy raha samy mandrara azy ndre? Zay ataonareo zany fa tsy rarahako tsony. Avy aloha ndry aty. Inona e? Ka tsy tany mon père? Ko rehefa forcenareo ve moa tsy hoany any? Dahoana? Valiko arak'izay sapatako fotsiny question teoko. Fangava mon père nitady anareo. Inona moa ny tadiavan'ny mon père anay raha tsy resaka simo? Alaivo sary an-tsaina amin'izany ny fahasahirananay nandritra izay fotoana ela be izay. Mbola mahavaninao ihany. Samy sahirantsika. Raha tsy miverina taty ianao efa nilamina. Tsy haiko na mifanena tany nareo fa nataoko nina ny fatiny mihitsy ny tolotra iny teo. Fa tikavy zany tady anareo sy miaro vola sa hoe amin'ny fomba hoana ny anareo? Nazay nenetiny tolotra. Ka mandreraka be le akiafinafy nataonareo roa lahy aminay ty. Sérieux. Dia le mbola andadiavany tikanakay ny dadiavany anakay? Tena kivoko aloha zany amin'ny tolotra. Tena tsy hiova-tsony mihitsy ngamba io vadiko iny totory. Fiarahatsika haritry ko fitiavanao zavoky hanao koa tiako tegna tiako tsiko mandro maty atsika hoe amakivaky lalam-pianagna morana saotro tsisy miala tsisy advao na umorana mafy na umangidina mame sati ale kofankara tiagna tonula atao karaha Afera Maty fampisaragna avy